Alléluia. 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 Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble de la présence de Dieu? Alléluia. On va se lever tous ensemble de la présence de Dieu. Amen. Il n'y a pas d'autres endroits qui est merveilleux que d'être dans sa présence. Amen. Est-ce que tu peux juste élever tes mains et remercier le Seigneur? Rends grâce à Dieu. Sois reconnaissant envers Dieu pour cette belle journée. Sois reconnaissant envers Dieu pour cette belle journée, ce temps où nous pouvons encore le louer, ce temps où nous pouvons encore l'adorer, ce temps où nous pouvons encore l'élever. Il est digne de louange, il est digne de notre adoration. Élève ta voix aujourd'hui, élève ta voix aujourd'hui, élève ta voix aujourd'hui. Alléluia, alléluia. Que ton cœur s'ouvre, que ton cœur s'ouvre et que ton cœur élève des prières, que ton cœur élève des louanges, que ton cœur élève une adoration envers le Seigneur qui est digne. Alléluia, alléluia. Nous sommes juste fascinés par sa beauté. Nous sommes juste fascinés par qui il est. Nous sommes fascinés par sa fidélité. Nous sommes fascinés par sa bonté. Nous sommes fascinés par sa grandeur. Nous sommes émerveillés par sa présence. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour pour ce temps que tu nous donnes encore. Alléluia. C'est une grâce. C'est une grâce d'être en vie. C'est une grâce d'avoir le souffle de vie. C'est une grâce de pouvoir encore sortir nos voix, Seigneur, pour te louer. Ça vient de toi. Ça vient de toi. De toi sont toutes choses, Seigneur. De toi sont toutes choses. Et aujourd'hui, nous voulons que tout soit pour toi également. Alléluia. 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 Amen, amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. On va être émerveillé par la présence de Dieu aujourd'hui. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, je veux que tu sois en feu aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas toi, mais moi je suis en feu parce que Dieu est là aujourd'hui. C'est pas parce que mon voisin est là, ma voisine est là. Non, c'est Dieu qui est là aujourd'hui. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Celui qui siège sur son trône. Alléluia. Il est souverain, il est au contrôle. Et il n'y a rien qui peut nous empêcher d'être dans la joie. Amen. Il n'y a rien qui peut nous empêcher d'être dans la joie. Amen. Alléluia. Nous sommes émerveillés par sa présence. Les retours, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut juste taper? Hey, madame, tu l'as quel, tu l'as? Yom, tu l'as quel, moi, tu me saris, tu n'as plus routiné, hein? Tu l'as quel? Hey. Émerveillé en ta présence. Rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance. Émerveillé en ta présence. Rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Émerveillé, émerveillé en ta présence. Rien ne t'est impossible.
émerveillé en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance, émerveillé, émerveillé en ta présence. Rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses. Les œuvres glorieuses, toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses, toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Dis-le encore, tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses, toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses, toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tous ensemble, Alléluia, hey, Alléluia, Alléluia, woo, Alléluia, Alléluia, hey. Alléluia, Alléluia, hey, puissant est tous ensemble, Alléluia, 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 encore Alléluia, 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 enlève les mains, hey, Alléluia, Alléluia, hey, Alléluia, Alléluia, hey. Puissant est ton nom, Alléluia, 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 Alléluia. Puissant est ton nom, 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 glorieux 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 est ton nom, Jésus est ton nom, Jésus est son nom, Jésus est ton nom, Jésus est son nom, Jésus est ton nom, Jésus est son nom, Jésus est ton nom, Jésus est ton nom, puissant 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 est ton nom. Oh, tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Dis encore, tu fais de grandes choses, tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Amen, amen. Alléluia, alléluia. Hey, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Hey, puissant. Rends gloire à Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Hey, dis-le plus fort. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Hey, alléluia,
Alléluia. Hey. Les poings levés, hey. Alléluia, Alléluia. hey. Alléluia. 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 Hey. Puissant est ton nom. 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 Oui, puissant est ton nom. Puissant est ton nom. Puissant est ton nom. Puissant est ton nom. Glorieux 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 est ton nom. Jésus est ton nom. Amen. Jésus est son nom. Jésus est son nom. Amen. Il est le seul digne de louange. Il est le seul digne d'adoration. Jésus. Jésus au plus haut des cieux. Jésus au plus haut des cieux. Amen. Amen, amen. Amen. Élève-toi, Jésus, aujourd'hui. Élève-toi. Élève-toi dans ce lieu. Élève-toi en ta présence. Alléluia. 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 On va encore continuer à louer Dieu. Parce qu'il est bon. Et son règne durera jamais. Louons l'Éternel car il est bon, car son amour dure à jamais. Amen. 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 Car son amour dure à jamais. Alléluia. Hey. Tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Tous les peuples, toutes les nations, de génération. On saute. Nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Nous te louons. Alléluia. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Tu es bon, tous ensemble. Tu es bon. Est-ce qu'on peut juste taper les mains comme ça? Hey. Hey, hey. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Tous les peuples, toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Te louons, oh oh. Nous te louons. Alléluia. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Tu es bon. Tu es bon. Est-ce qu'on peut taper les mains? Hey. Woo. Hey, hey. Tu es bon tout le temps. Hey. Tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon, tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon, tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon, tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon, tu es bon en tout temps,
nous te louons pour qui tu es. Dis-le encore, nous te louons Jésus. Nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es, pour qui tu es, pour qui tu es, pour qui tu es, pour qui tu es. Tu es bon. Alléluia. Tu es bon Seigneur, tu es bon dans notre vie, tu es bon en tout temps, tu es bon en tout lieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Merci parce que tu es celui qui ne change pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es le Dieu stable, tu es le Dieu tu es notre rocher, tu es notre roc. Et sur toi nous nous appuyons. Sur toi nous sommes fondés. Sur toi nous sommes bâtis. Et tu es là parmi nous, Seigneur. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Tu traces un chemin. Tu traces un chemin, au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Lumière dans les ténèbres. Tu traces un chemin, au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin maintenant. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin, tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es.
c'est ce que tu es, c'est ce que tu es. Loue-le pour qui il est, C'est ce que tu es. adore-le pour qui il est, honore-le pour qui il est. Ce que tu es, c'est ce que tu es. Alléluia. Tu traces un chemin cet après-midi. Élève ta voix, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, peu importe les blocages dans ta vie, peu importe ce qui bloque, peu importe les difficultés, peu importe que ce soit une situation difficile, que peu importe que ça t'attriste, peu importe que ça te déçoive. Aujourd'hui, le Seigneur peut ouvrir un chemin. Aujourd'hui, le Seigneur peut ouvrir un chemin. Crois-le aujourd'hui. Crois-le aujourd'hui. Crois-le cet après-midi. Alléluia. Il ouvre un chemin là où personne n'y a pensé, là où personne ne s'y attendait. Il ouvre un chemin aujourd'hui. Il ouvre un chemin aujourd'hui. Il ouvre un chemin aujourd'hui. Comme il a ouvert la mer rouge. Comme il a ouvert la mer rouge. Il ouvre un chemin aujourd'hui. Alléluia. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Alléluia. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Alléluia. Crois en notre Dieu tout-puissant. Crois en notre Dieu miraculeux. Crois en notre Dieu au-dessus de toute autre chose, au-dessus de toute difficulté, au-dessus de toute situation, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute domination. Alléluia, alléluia, alléluia. Ne te fie pas à tes sentiments, ne te fie pas à tes émotions, parce que Dieu est là cet après-midi, parce que Dieu est là cet après-midi. Il est capable de faire de grandes choses. Il est là et il va faire des exploits. Alléluia, 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 alléluia. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Amen, amen. Je proclame que le chemin s'ouvre au nom de Jésus. Je proclame que le chemin s'ouvre au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Là où tout semble bloqué, tout est débloqué au nom de Jésus. Au nom de Jésus, il y a une libération, il y a une délivrance, 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 il y a une délivrance en ce lieu. Il y a une délivrance en ce lieu. Il y a une délivrance en ce lieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Même si je ne le vois pas, tu es. Même si je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Même si je ne le vois pas, tu es là. Même si je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Même si je ne le vois pas, tu es là. Même si je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras. Chante ça de tout ton cœur, de tout ton cœur. Même si je ne le vois pas, tu es là. Même si je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Élève encore ta voix et dis-le, chante-le. Même si je ne le vois pas, tu es là. Même si je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras. Même si je ne le vois pas, alléluia. Même si je ne le vois pas, tu es là. Même si je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras. Crois aujourd'hui, tu traces un chemin. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin, oh, tu traces un chemin. Au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin. Ô Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, tu traces un chemin. Ô Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que
Tu es la lumière dans les ténèbres. 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 Dis-le. La lumière dans les ténèbres. 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 La lumière dans les Jésus. 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 Jésus, nous t'appelons Jésus, nous t'appelons Jésus, nous t'appelons Jésus. Là où il y a le flou dans ta vie, que la lumière de Dieu illumine maintenant même. Que la lumière de Dieu éclaire maintenant même. Là où il y a, là où tu ne vois rien, là où ça semble flou, ça semble tellement, où il y a tellement de brouillard, où il y a tellement un nuage, et tu vois pas le soleil, tu vois rien, tout semble flou. Où est-ce que je vais? Ou qu'est-ce que je dois faire? Quel est le sens de ma vie? Quel est mon appel? Qu'est-ce que je dois faire dans cette vie? Là où tout semble flou, Jésus est ta lumière aujourd'hui. La lumière arrive aujourd'hui. La lumière arrive aujourd'hui. La lumière éclaire les ténèbres. Et comme au commencement, Dieu dit maintenant que la lumière soit. 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 Reçois. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Alléluia. Reçois maintenant même. Reçois maintenant même. Reçois maintenant même. Soyez éclairés. Soyez éclairés. Soyez éclairés. Soyez éclairés. Les ténèbres fuient. Les ténèbres fuient. Les ténèbres fuient. Alléluia. Alléluia. On n'a pas besoin de chasser les ténèbres. On n'a pas besoin de chasser les ténèbres. Il faut juste allumer la lumière et les ténèbres s'enfuient. Et les ténèbres s'enfuient. Alléluia. La lumière de la présence de Dieu est allumée aujourd'hui. La lumière de la présence de Dieu est allumée aujourd'hui. Alléluia. 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 Tout s'éclaire maintenant. Tout s'éclaire maintenant. Tout s'éclaire maintenant. Tout s'éclaire maintenant. Il y a un sens pour ta vie. Il y a un sens pour ta vie. Il y a un but pour ta vie. Il y a un but pour ta vie. Alléluia. 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 Il y a un impact venant de ta vie. Il y a un impact venant de ta vie. Alléluia. Alléluia. Reçois maintenant au nom de Jésus. Reçois maintenant même au nom de Jésus. Alléluia. 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 C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es ma lumière. C'est ce que tu es ma lumière. Tu es ma lumière. Tu es ma lumière.
C'est ce que tu es. 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 Amen. Seigneur, viens nous toucher par ton amour. Alléluia. Viens nous éclairer par ton amour. Viens nous libérer, viens nous délivrer. Il n'y a aucune crainte. Il n'y a aucune crainte dans ton amour parfait. Il n'y a aucune crainte dans ton amour parfait. Nous voulons demeurer dans ton amour. Parce que la crainte se dissipe dans ton amour. Recevons son amour, alléluia. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans plaisir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Alléluia. Aucun mot ne peut décrire ton amour. Aucun mot ne peut expliquer ton amour. Alléluia. Déverse ton amour maintenant. Ni mon trop élevé pour que tu
tu me cherches. Aucun mur ne peut résister. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Oh l'amour! Oh l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans plaisir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. De l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Et à cause de cet amour, l'agneau est digne éternel. Il a accompli le sacrifice le plus grand. Il a souffert, tellement souffert. Et aujourd'hui, il est sur le trône. Il est assis sur le trône. Le peuple de Dieu adore l'agneau immolé, adore l'agneau souverain, adore l'agneau qui est Seigneur, adore l'agneau qui est Dieu, qui est au-dessus de tout. Les anciens se prosternent devant lui, les vieillards se prosternent devant lui. Les êtres vivants chantent encore Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Sa gloire remplit toute la terre. Alléluia. 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 Élève-toi, agneau de Dieu. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. Seul est sur le trône, Jésus, Dieu saint, digne de nos louanges, de gloire. Oui, seul est sur le trône, Jésus, Dieu saint, digne de nos louanges, d'honneur, de gloire. Immolé qui siège sur le trône, personne n'est comme lui. Les anciens se prosternent et les êtres vivants chantent encore, personne n'est comme lui. Lui seul est sur le trône, Jésus, Dieu saint, tu es digne de nos louanges, digne de nos louanges, d'honneur, de gloire, digne est l'agneau, digne est l'agneau, immolé qui siège sur le trône. Personne n'est comme lui. Les anges
anciens se prosternent et les êtres vivants chantent encore. Personne n'est comme lui. Digne, digne l'agneau, Digne l'agneau, il volait qui siège sur le trône. Personne n'est comme lui. Les anciens se prosternent et les êtres vivants chantent encore. Personne n'est comme oui, couronnant, couronnant le roi de gloire. Couronne, couronne, couronne. Dépose ta couronne, dépose ta couronne. Alléluia. Il est le seul roi. Toi seul est digne de gloire. Toi seul est digne de gloire. Toi seul est digne de gloire. Son nom est souverain. Couronnant, couronnant le roi de gloire. Couronnant le roi de gloire. Couronnant le roi de gloire. Son nom est souverain. Toi seul est digne. Dis-lui, toi seul est digne de gloire. Toi seul est digne de gloire. Son nom est souverain. Couronnant, couronnant le roi de gloire. Couronnant le roi de gloire. Couronnant le roi de gloire. Son nom est souverain. Toi seul est digne de gloire. Toi seul est digne de gloire. Toi seul est digne de gloire. Son nom est digne d'agneau. Alléluia. Digne l'agneau. il volait qui siège sur le trône. Personne n'est comme lui. Les anciens se prosternent et les êtres vivants chantent encore. Personne n'est comme lui. Est-ce qu'on peut juste nous agenouiller devant l'agneau? Est-ce qu'on peut juste s'agenouiller devant l'agneau? L'agneau qui siège sur le trône. Et déposons nos couronnes aujourd'hui. Déposons nos couronnes. Déposons nos trophées. Déposons notre orgueil. Déposons nos victoires. Déposons à ses pieds. Parce qu'il mérite toute la gloire. Parce qu'il mérite toute la louange. Déposons nos réussites, nos succès à ses pieds. Il est le seul qui est digne de gloire. Déposons nos couronnes aujourd'hui. Déposons notre fierté. Déposons nos cœurs orgueilleux. Couronnons le roi de gloire. Couronnons le roi de gloire. Couronnons le roi de gloire. Son nom est souverain. Toi seul est digne de gloire. Toi seul est digne de gloire. Toi seul est digne de gloire. Ton nom est souverain. Disons couronnons le roi de gloire. 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 Son nom est souverain. Toi seul est digne de gloire. Toi seul est digne de gloire. Toi seul est digne de gloire. Ton nom est souverain. Couronnons, couronnons le roi de gloire. Couronnons le roi de gloire. Couronnons le roi de gloire. Son nom est souverain. Toi seul est digne de gloire. Toi seul est digne de gloire. Toi seul est digne de gloire. Ton nom est souverain.
immolé qui siège sur le trône. Personne n'est comme Jésus. Les anciens se prosternent et les êtres vivants chantent encore et encore. Personne n'est comme Jésus. Dis-le encore. Digne est l'agneau immolé qui siège sur le trône. Personne n'est comme lui. Les anciens se prosternent et les êtres vivants chantent encore et encore. Personne n'est comme lui. 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 Dis-le, personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Jésus reçoit la gloire. Jésus reçoit la gloire. Jésus reçoit la gloire. Dans la gloire. Jésus reçoit 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 la gloire. Tu es digne de louange. 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 Mon cœur est dans la joie. 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 Je veux juste adorer. Je veux juste adorer. Je veux juste adorer. Je veux juste adorer. Amen, amen, amen. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Élève Jésus aujourd'hui. Élève Jésus parce que personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Acclame, 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 acclame. Acclame, acclame, acclame pour Jésus. Acclame, 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 acclame. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Amen. On va accueillir le prochain serviteur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Sema positive. Check le radio. On va dire checker les refrains, les refrains. Hein? Les refrains sont bien rapides. Tiens, on tient à ton frère. On tient à y faire un peu. Les refrains sont bien rapides. Direi non dire da più ma sono da fatto in cena
fambisaotra poray mampanzay zay. Amen. Digne est l'agneau immolé qui siège sur le trône. Personne n'est comme lui. Les anciens se prosternent et les êtres vivants chantent encore. Personne n'est comme lui. Amen. Amen. Nós que ter com a gente aqui, eu também acho que nós mais temos. Nós acho que assim é que tem na o net, os chegam tá ali tanto, eu vou te mandar filme. Amen. Tem na fala de tá falando de que tá chantiftona do Chiftona no dia, faftona Jesus. Tsy olona no tongavantsika eto fa no ny anaran'i Jesosy. Raha eritseritra tadolona aloha da za maketo andala mitady anaty marché any fa daholo ny olona misaoly da zao. Fa ny anao kosa tena nisafidy le anjara tsara. Dia le hoe izy eo am-potony ny tongotsy ny tompo. Safidy tsara ny safidinao. Raha tao hoe raha jerena firy taona lasa zay raha tsika tsiray avy reto raha sabotsy dia saoly da zany sarotsarotra ihany no mitaonany olona dia hivavaka zany. Fa rehefa resy lahatra ianao rehefa tena ozy anao babon'i Jesosy ny fonao ny safidy ny anjara tsara ianao dia no hoe mampoditry ny tongotry eo amin'ny tompo. Anaty baiboly dia be dia be karazana mpanompon'Andriamanitra nahaka an'izay safidy tsara zay. Ndao tsika hivavaka. Raha eo ny anaran'i Jesosy ho anao ny voninahitra. Mamerina izay ny tsara indrindra ho anao Jesosy. Na amin'ny fitiavanao sy ny famindrampona amina tsiray avy reto ka tonga somontsy rehetra izay. Jesosy aoka izay rehetra tsy avy aminao izay ny teny rehetra tsy avy aminao fa avy amin'ny mazana. Ninona zavatra nomany ka mety diso ary Jesosy aza velao voateny ketra izany fa aoka izay tena avy aminao ihany. Ilay teny manova, teny manangana, teny fiainana, teny mitondra fiainana. Satria izay ny teninao Jesosy. Izay rehetra mifanena taminao na inona vita dia nandray fanasitranana, nandray fiainana izay rehetra mifanena taminao marina. Ataovy anisan'izany izay androany Jesosy ataovy isan'izany izay androany Jesosy mba tena handray an'izany hoe mifanena taminao izany marina. Ataovy tena tsy zavatra mandalo fotsiny Jesosy ataovy tena fandresendahatra tahaka ny nira izay niraina eto. Ninona Jesosy zavatra mety vita nanao nampalaelo anao hatramin'izay. Mety nao tanatin'ny titeny ty Jesosy nanamboaranao anahy voalohany indrindra, nanamboaranao tato anatiko rehetra mandritra izay fotoana zay tsy naty eto anahy fa nety tanaty fandehanitena tanteraka. Na amin'izany tena hoe atsay zany fitadiavana anao zany, fikatrahana anao zany, tsy hijerena olona, tsy hijerena nizaniza fa tsy zasy anao irery any Jesosy. Miainana zany ary tiako koa ireo tranasonapahako Jesosy. Tena samy iainana zany hoe mahay maka ny safidiny zany, mahay maka ny safidiny zany. Tsy amin'ny teny fandresendahatra Jesosy na fanerena fa aoka ny tsiray aby tena resy lahatra amin'ny lalao fanainao masina. Fanainao masina no mitahaka tsy manovo fa tsy tenin'olona fa mampiasa olona kosa ianao Jesosy.
mampiasa olona ianao hatramin'ny androany ary rehefa olona nampiasainao hatramin'izay matoa anao safidy mpianatra, matoa anao safidy mpiara-manompo maro nanaparitaka amin'ny filazantsaranao hatramin'ny androany dia mbola misy zany atao voanisany zany zay Jesosy ny antom-pisiko sy ny antom-pisiana tsiray avy reto dia hanambara amin'ny filazantsaranao. Aoka tsy ho jiro izahay ka miatraka an'izany ambany vata famarana manomboka azoany fa tena zahay jiro izay hitsangana ametraka ny jironay eo ambony fitoerany hanazava ny tontolo rehetra misy anay Jesosy, naiza misy anay hitondranao anay dia tena ho jiro hanazava tokoa izay Jesosy fa tsy jiro mitsilopolopon-tsony na amin'ny fitondran-tena na amin'ny fomba fijery na amin'ny fomba fitenenana na amin'ny fomba firesena, tsy anatina dictature fa anatina fitiavana satria izay no natongavanao nanapotipotika ny loto-po rehetra Jesosy. Raha tonga teto ianao dia nanapotika an'izany rehetrarehetra. Misaotra Jesosy, mankasitraka anao indrindra, misaotra ny amin'ny fitiavanao ny atsiraray avy reto, misaotra fa matombo bola satsiny androany izay dia araka ny teninao hoe vaovao isamarana ny famindraponao. Jesosy, tsy fantatsay ny orana ny andro na ianao raha tsy malala, na ianao raha tsy malala ny fotoana hiverenanao, fa tsy mitrahatra kosa ianao miatro anay isan'andro ho tonga eo aminao, hitondra anay, hitondra ny tenako eo aminao isan'andro. Tsy very maina zany. Misaotra Jesosy, misaotra ny amin'ity fotoana androany ity. Amen. Zafady fa ohatran'ny tena mety samy mahazo ny anjarany anatin'ny zao avato zao. Sanatsy hoe androany zay no teny an'izany hoe tsy hoe androany no fotoana fahaindrona antsika koa raha mbola tsy miverina Jesosy. Na miverina ary Jesosy dia mbola miona koa tsika eny amin'ny toerana izay fanamboarana Jesosy fa ty ampatsara antsika fa tsisy maharesy fitiavana zany. Rehefa fitiavana mibaiko ao ny tsirairay avy na ny tolo aza na ny teny an'izany hoe izay mitambatra dia vaty fa izay misaraka ny fasika. Ny fasika dia ny fisaintsaina ny olombelona. Ny olombelona no mahatonga ny saintsaina ny olona tahaka ny tamin'ny andro tianangana pitranakatra ny lanitra. Hevitry olombelona fa tsy hevitr'Andriamanitra. Te hitovy amin'Andriamanitra anatina fomba fisainana azy fijery nefa tsy sitrapon'Andriamanitra ilay izy. Fanjoana te hiteny amintsika tsirairay avy, te hampatsara antsika. Ny mahazava-dehibe ny safidinao, ny mahazava-dehibe ny safidy izay niraisitsika tsirairay avy reto. Ninona safidy ny raisinao dia mino fa matoa ianao mbola tsatsy ny androany dia nay ny safidy tsara ianao zany. Zava-dehibe manana safidy amin'ny fiainana raha lasana bavy. Ny olona tsisy safidy zany tsy manana directive zany, tsy manana direction zany. Raha ianao ve raka fiara dia ohatra ianao hoe tsy haiko aizaka hoe tsy haiko hoe mandeha Bonville, tsy haiko misy eto manodidina eto toerana mbola tsy hitanao ilay izy, dia zany hoe zany dia hoany fotsiny nefa tsisy GPS ianao, tsy tonga any ianao. Fa nalàna na 10 minutes ary mety afaka adana rano vao tonga dia gaga hoe fanakaiza ry izy nefa 10 minutes ny lalana dia tonga, 1 heure mbola tsy tonga ihany. Ka te hampatsara antsika ny mahazava-dehibe samy manana safidy eo amin'ny fiainana izany.
safidy noentintsika tsiraiveto no mitondra ny fiainako sy ny fiainanao. Ny safidy ianao nanara-dian'i Jesosy fa tsy niterena anao anara-dian'i Jesosy. Raha niterena nanara-dian'i Jesosy ary tena niterena mihitsy aho fa teneniko anareo tsaka fa niodikodina taona ampanerina za. Satria za tsy resy lahatra mihitsy manerana isan'andro. Za tsy nanaiky mihitsy satria noterena. Fa rehefa babo ny fitiavan'i Jesosy tamina fotoana iray fa adiliko daholo na ny momba rehetrarehetra na ny fianakaviako raha tsy fantantsony aiza mbola manana havana. Ny olona miandry fanakaiza fa za taraiky ary naka an'izay safidy zay aho tany amin'i Jesosy. Nanomboana nafatako azy anarana Jesosy zany a dia mety tsy mitovy amin'ny anao fa nentina fitiavana hafa kely zay za fatany amin'ilay toerana nahitako an'izany hoe fiderana fiakorofana tanora mitovy amiko tamin'izany fotoana zany fa mahavita an'izany tena hoe miakohaka teran Jesosy dia ny tena moa amin'izany dia ilay mitanaka fotsiny reto raha ve adala irako tomampitomany anarina ve nitabatapana dia mitomany fa dia zay misoro an'izay fotoana zay za reko zany Jesosy niantso anazy. Tsy haiko raha firimpolo efa ela fa te-hampatsara antsika hoe raha mbola ohatra anao ka mbola misalasala dia maiza maka izay safidy tsara zay. Ten'Andriamanitra dia milaza foana hoe fahafatesana ny tambon'ny ota fa ny fanapahan-kevitra kosa no mifidy an'i Jesosy dia mandray fiainana. Ny olona mieritreritra hoe raha manana an'i Jesosy zany dia tsy afaka mananenina tsony mihitsy zany ve? Kanefa isika manana an'i Jesosy feno fifaliana. Na ao anatina problema tahaka n'inona azy misy fifaliana. Somary sady anao témoignage kely aminareo za ny amin'izany tena hoe atsaiza zany herina mbola te hampatsaro antsika hoe ny heriny anaran'i Jesosy rehefa tena misafidy ianao ny akohaka eo aminy ny ametraka an'izany eo aminy. Te hampatsaro antsika izay mbola efa manana tokantrano izay mbola vao hanorina tokantrano satria izay no tena antony ty partage communauté dia zao hoe aoreny tsara eo amin'i Jesosy ny fiainanao sy ny tokantranonao na manana ianao na tsy manana ianao rehefa misy Jesosy eo dia misy fiainanao zay. Rehefa tsisy Jesosy eo dia fahafatesana anao zay. Andriamanitra no niteneny ty mifidiana amin'ny fiainana mba ho velona izy. Andrarantsika no safidy roa napetraka-Andriamanitra ho an'ny zanak'olombelona rehetra na izy na ianao safidy fiainana na ianao safidy fahafatesana. Mifandraisantsika amin'i Jesosy dia mifampidirantsika izay zavatra tsara rehetra ny tenenin'ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ao anaty Baiboly. Rehefa ianao zay no tena maka an'izay safidy tsara zay jereo tsara na nitabataba tahaka n'inona zany raha favon'ny Maria tsy naho tena tsenina tsy haiko na hoe izy ve be marenina fa Jesosy no namaly anazy. Jereo tsara ny Baibolinareo namaly ve Maria ve marenina aloha za mbola mitokana namaly aza ve Maria na magina aloha dri tsisy atao tenin'Andriamanitra kotoly tsisy an'izany ao tena an'izany hoe tsara Maria ve namaly am-barita
Naviko dia ty tsisy an'izany io. Ty ampatsaro antsika na ny teny azy Marta tena tsisy an'ny Maria zany fa Jesosy no namaly anazy. Jesosy no niteny taminy hoe Marta, Marta. Zany zava-janona azo anahy. Tao anaty tafona anankiray zaho raha foezo kely ny tantara niainako mandritra izay fotoana sy nateritra efa ho herintaona sahady zay. Dia izao tena mafy le izy. Tena mafy. Fa tena tao anatin'izay hoe zavatra mafy ny aretan'izay. Ny atsapanao hoe mianao vao maika mia manatona an'Andriamanitra anaty ilay izy mafy. Vao maika ilay izy mia mafy. Ianao mieritreritra hoe raha anatona an' Jesosy dia mba ho ampezay zavatra mahazo anahy. Azo tambitamby amin'i Jesosy azo ohatry misokasokatra ny lalana. Non, au contraire. Au contraire. Vao maika izy betsaka ny zavatra ianao ty ambadika ty. Fa isofinao io raha ohatra ka miaino. Raha niaino. Ka fa rehefa nisofinao mifantoka ao anatin'i Jesosy, mitondra an'izany teo amin'i Jesosy, dia tahaka ny Maria tsy Maria ny feo amin'ny Marta mihitsy. Volana février ndraiky ivirana tena tsy hijanona tany intsony. Février tany teo. Février, début février. Sur la première semaine en février. Tena niteny tamin'ny tompo hoe tsy vitako ty fahody. Sady leo be zany vilizaka be. Sady leo anao manao Marta, manao Maria, manao Paul, manao Peter, manao John, manao Jacob, manao Matteo, manao Luc. Tsy hitanao intsony ahoana azy izany fianako izany. Efa atao daholo ny fomban'ny apôstôly fa inona Jesosy nandrasanao amiko. Dia hoy Jesosy hoe marihariana loatra ianao, tsy be fanahina. Miteza ohatran'ny Maria ny fitianan'ny anjara tsara. Andro iray angalaka décision, mbola tsy niteny taminazy hoe hiverina. Dia izao nangatahaka tamin'ny tompo hoe anatin'ity fandrosoana ity rehefa tsisy valiny rehetra zavatra rehetra Jesosy dia miverina miaraka amin'ny enta-keliko Zany raha hoaka taxi be na train, tomobiliko velomiko dia lasa sady tsy manao veloma tsy manao baibay fa tonga dia lasa fotsiny. Dia izao no tenen'i Jesosy tamiko tamin'izay hoe andro any hariva ny valiny. Andro alakamisy zoma fin de semaine, za mbola miasa sabotsy. Fa eo alakamisy io za andeha hody dia natsoina hoe misy urgence be mila anao dia rehefa natao fisafidianana rehetrarehetra ianao mihitsy ny ilaina anao an'ilay izy. Volana février farana contrat tany tokony début fin février zany fa nanomboka tamin'izay zay za tsy handreny zany fa rehefa tsisy valiny ity zavatra ity dia tsika no mijanona. Dia teo ny tompony mampiasa ny maha-Andriamanitra anazy dia tsy takatsy ny saina. Fa ny olona niantso anahy sy ny olona niarana fatampo tao anatin'izay amin'izay dia ny olona farany ambony indrindra tao amin'ny toerana fiasako no milasa soferako mitondra anahy any amin'ny toerana izay tiako iasana, any amin'ny toerana iasako rehetrarehetra. Ny patronako manao sofiera ho anahy. Hady miteny vao miditsy ny tomobila dia izao no tenenina, izao no teneniko anao rehetra ozy izy momba anareo manontolo efa milamina daholo. Tampina ny taona dia tamin'i Jesosy hoe za tsy niteny ninona taminy, mbola tsy vita bonjour fa vao mipetraka dia izao no tonga dia niteneniny momba anao rehetra efa milamina daholo.
eo ny anana inona aby zany contrat de travail re zany sa inona re zany sa inona re zany dia reko ny tompony teny tamiko hoe inona ny teninao tamiko taminareny dia zao ny valiny zao ny ariva iza no akaikinao tena reko tompo tena sa tonga dia zavatra ngeza be nio fanatao anaty ary ohatrany nampirisika nanomboka tamin'izay fotoana zay na ny olona aza jerena hoe tokony hiantso any eny edisy hiantso an'izao hoe fa tena hoe Andriamanitra reto miasa miaraka ao fanampiany fany masina toerana mbola tsy hitany tombo tsy mbola ndikitiany tanako fa na tokony hiaraka fany masina dia ozy izy tamiko hoe vitanao ve io doza tamin'ny tsy haiko tompoko fa dao zaho fa jerevantsika aiza fotsiny mpola tao anatina fotoana foy teo natako zany teo hoe fany masina manoro lalana zany rehefa mitokana ka mivavaka amin'ny foy dia foy dia tena reko fany masina miteny hoe misy boaty anankitelo ireo dia eo ampovoany no izy tonga dia précis dia ao vahana dia ao mpanina dia eo tena natsapa hoe Jesosy miasa rehefa matoky any tompontsika nanomboka tamin'izay dia tena hoe Andriamanitra amin'izay no mitondra tena reko Andriamanitra amin'izay manamboatra ny lalana rehetra hoe apartir an'ity androany ity vao maika manamahy fa mahery ny anaran'Andriamanitra mahery ny anaran'i Jesosy mandraka androany rehefa vao misy zavatra ngeza be tena tsy hitany dia ohatry ny tsaroana foana hoe atsovo ilay gasy kely maibolina draga tsy maibolina atsovo ilay tsy gasy maibolina dia ohatran'izany tena tsika hoe andao reto mifatoa amin'Andriamanitra dia maiza misafidy tsara ny anjara tsara jereo tsara ny olona tsara safidy anaty baiboly Maria Magdalena nisafidy ny anjara tsara izy jereo tsara fa rehefa mifidy an' Jesosy rehefa mifidy izy nanaiky an' Jesosy dia tena nametraka amin'ny fiainana iray manontolo avy tamin'ny anaran'i Jesosy misy fotoana ny hevitra tahaka ny tia mihitsy misy fotoana mihevitra be mihitsy hoe manao zavatra ho an'Andriamanitra dia mieritreritra hoe akasitrahan'Andriamanitra ilay izy fa zao misy fotoana ny zavatra ataoko tsy volontain'Andriamanitra fa zavatra tiako atao fotsiny ihany alohan'ny haka décision anankiray tsika dia andao tena hoe ametraka tsara izay décision izay eo am-pilatanan'Andriamanitra aza maika maka décision raha tsy miconsulte ny Saint-Esprit aloha voalohany indrindra misy décision raisinao ianao mandray an'iny fa tsy niarahana tamin'i Jesosy ilay izy misy décision maika be tsika mandray ilay izy nefa ilay izy tsy décisionao tsy décision'Andriamanitra koa fa noho ny zavatra ao anatin'ny fonao ao izay manavisasanao ilay izy dia lasa tonga dia anao miteny hoe zaka tianao zao mihitsy nefa Andriamanitra tsy ao anatin'izay programme izay Ester tantaran'i Ester aitsika tsara Ester dia nisafidy ny anaraka direktiva Ester dia nisafidy izy fa na ho faty azy dia nanaiky izy ny hanafitra ny firenena misy fotoantsika titena tsy manala fatsitsika aloha voalohany indrindra misy fotoantsika tsy mieritreritra ohatrany hoe adrinao hoe matoany hoe za toy izao dia tsy noho iza fa nisy olona mivavaka ao anao matoy ianao mbola androany misy Ester tany niady mafy anao misy Ester tany nanaiky mivavaka ao anao fa tsy haiko tsy haiko ohatry teo nataonao izay anaran'i Jesosy fa raha ny anarako ny anahy manokana dia nisy fitenao nisy Ester nampiasain'i Jesosy mihitsy tadio tsara fa ny décision raisitsika tsiray avy ireo dia misy impact avokoa eo amin'ny fiainana sy eo amin'ny fiainana manodidina anao ny décision raisin'ny Ester
dia nisy impacta teo aminazy sy teo amin'ny firenena ray amanontolo mihitsiny. Rehefa naka décision Ester hoe anao jeune izy fa eo amin'ny mpanjaka dia jereo tsara ilay izy fa ny décision resiny Ester dia ozy izy na maty na velona na aza maty dia tsy avitra ny fireneko na Andriamanitra ny miasa voavonjy daholo no manodidina rehetra. Dia jereo tsara izao tsy nataon'i Jesosy fa ny décision raisin'i Jesosy mandraka tia ny androany ny anaran'izay Jesosy izay dia misy impacta eo amin'ny fiainan'ny olona tena nanaiky ny anaran'i Jesosy. Misy impacta teo amin'ny fiainana manodidina ny tokantrano rehetra izay misy an'i Jesosy. Dia mandao ilay mahazo safidy raha misy tokantrano anankiroa eo ny iray misy Jesosy fa tsy manana inona mihitsy ireo olona ireo fa ny iray manana ny rehetrarehetra kanefa tsy misy Jesosy dia jereo ny différence fa ny iray misy fiainana ny iray ety ivelany fotsiny ka tsy ahitana ny inona mihitsy ao anatiny. Dia ohatran'izany koa tsika eo anaty sain'Andriamanitra ny décision raisitsika androany dia misy impacta eo amin'ny fiainana eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Noho izany ravana mila manao safidy tsika, mila manao safidy tsika ho velona ho amin'ny manodidina antsika, mila manao safidy tsika tsy ho an'ny sitrapoko na ho an'ny filako fotsiny fa ho an'ny hafa ihany koa. Satria misy olona any tena mila an'izay hoe ianao mihitsy no mandalika ao anazy, ianao mihitsy no tiany Jesosy maka izay safidy izay hitondra anazy. Fa raha ohatra ka hoe raha ilay olona nanerana tamin'izany fotoana izany mbola sy tonga teto saminy androany satria ny jereo fiainan'ilay olona dia mijery ny ankonana fa olona tsy fantatro tena tsy nampoziko mihitsy no nitondrana dia niteny tamiko hoe rehetra tianao Jesosy fa ndao hiaraka aminay fotsiny dia hitanao hoe Jesosy tena tianao izany. Izay teny izay no mandra-pahatonga ny androany tsy ho adiniko ohatrak'izay. Matoantsika mbola tafajoro manaraka androany dia fanambarako teo hoe satsika nisafidy tsara nandray an'i Jesosy. Ny olona ratsy safidy hiaraka tamin'i Jesosy dia fantatsika tsara fa Jodasy. Niaraka tamin'i Jesosy izany izy, niaraka tamin'i Jesosy izy, teny foana izy fa nisafidy mauvaise chemin izy. Nisafidy izy zavatra ratsy. Afaka jerevantsika, afaka mijery nareo any amin'ny Matthieu 26:14 fa tsy ho jerevantsika fa afaka fisena fotsiny ilay izy. Jereo tsara fa Jodasy tsy mba niova mihitsy fa nanao fanaohany foana izy mandra-pahafatana. Tsy niova mihitsy Jodasy mandra-pahafatana. Dia ny hafa raha Jodasy ara naninona nanampy tena fa tsy niova mihitsy ny tao anatin'ny fony tao. Tsy zavatra voarain'ny Jodasy mihitsy ny zavatra nataon'i Jesosy rehetrarehetra. Ka tandremo ravana, tandremo mitoetra, tandremo manao toetra tahaka nataon'i Jodasy. Mba miaraka amin'ny Jesosy ihany nefa tsy zavatra niova mihitsy. Mba mandeha ohatrany, mba mahita fanao rehetrarehetra eny hoe ianona tena midera be, ianona tena mirehitra be, za koa mba inona mahatonga anao tsotra ny ohatrany hoe raha lasana bavinao. Fa dia misy toetra ny Jodasy mambadika eo. Niaraka hitanao tena tenao tena hoe hainao niaraka amin'ireny tena tsara namana ianao. Kanefa ianao jerefa na raha vao tena hainao irery ohatrany tsy tsara nama. Le namanao ny tsara fa ianao ohatrany mampadiny tena be. Le namanao ohatrany tena
ahoana reto mba iarana amin'ny groupe miaraka amin'ny ao amin'ny cœur du père Rennes miaraka amin'ny équipe-n'ny Lions de Domzany Las Vegas mission. Ahoana mba fiarana, ahoana fidiranao? Sisy taxe apela ary tsisy prix d'entrée. Fa fony dia tamin'Andriamanitra dia afaka makao ianao. Afaka amin'ny tena parti tadiny moramora izy afaka amin'ny cœur du père ve? Anaovanao entretien anao aloha dia ampirainy io anao aloha jerevao tsara ahoana ny feonao. Fisy tonga dia manjano tsotr'izay dao midira dia manjoso dia dao tonga dia mangala batterie la gitara dia itejy eo. Nefa anao olona tery amin'ny fantatrariako. Tia tena amintsika fa ny fisafiditsika mahatonga antsika lasa lavitra amin'ny fiaranan Jesosy. Ny safiditsika rehefa miaraka amin'ny Jesosy tsy manana raison mahitsy ianao ka hiteny hoe mbola maloto fo amin'ny anina sy amin'ny ihany asa amin'ny androana. Manamartena ny anaran'izany. Teo marina eo anatrehany olona hoe za zao. Fa rehefa Andriamanitra no mijery, Andriamanitra hoe tapina aloha ny taona. Reto mainty be no amitevaonao eo. Zaho zany ty zareko amin'ny manodidina foana. Tsy haiko nareo aloha fa za tsy samanjovotra Matthieu amin'ny boky Matthieu toko fahadimy rehetrarehetra. Sady sako vity no sako gomina dia fenoko Blanco. Matthieu 5 mba avakio anie dia raha tsy mety aminao dia raha sainao dia rovito. Hoe tsisy mety aminareo ary za koa tsy te hoany. Fa ny olona te handeha hoany dia olona manana fahadiovam-po daholo. Any an-danitra hoany raha tsisy olona maloto fo. Ka tsy olona maloto fo tsy tonga any zany. Mila manadio folo atao amboniny tany. Andriamanitra Acte 5:3 Acte 5:3 dia jereo tsara reto mpivady reto. Acte 5:3 tsy haiko raha fanavisiana kely azafady. Couple magnifique be io. Masaingy manana esprit maléfique be. Mahay saina be izy amin'trano. Ary mifanaraka tsara mihitsy mpivady miresaka izy zany. Misy fifankazahoana tsara atao amin'izy io. Hitan'la sika kosa ve lesy nahazo zavatra €1 be reo dia ho alefany daholo reo. Maninona raha ohatra ka mba 5% na alefana ny 10%. Nangatahany tenin'Andriamanitra ny 10%. Fa nen'ilay apôstôly tsy fitiavan-tena loatra. Izy no teny miao ary daholo dia avy ifampizarana kratsinina. Dia nifanaratra any izy amin'trano. Te hiteny amintsika fa misy zavatra ohatran'izany eo amin'ny safiditsika. Misy safidy ratsy sady tsy sanatria hoe raha andainga andapona Andriamanitra tsy dia manino fa tena hoe Andriamanitra zao sahanao fitahana mihitsy. Tena dia fa tonga teo amin'ny fanatsiana Andriamanitra ka dia mbola sahanao no mbola mandainga hoe rehefa fotsiny maty Andriamaniko dia sahanao mandainga. Na dia fa eo amin'ny fanatsiana Andriamanitra hoe tena mba le marina moa tenenina dia tsy milahavy zany marina. Misy fotoantsika tonga eto fanatsian'Andriamanitra rehefa mba taritina hoe ambarao hoe daholo izay mbola vita rehetra tsy miteny hoe dia manatona ny pastera tantarao daholo angasy tamin'ity semaine ray amanontolo ty inona aby ny péché nataona rehetrarehetra toute la semaine. Non, tonga eto fanatsian'Andriamanitra ianao raha nisy zavatra vita tany eto ny fotoana fanambarana tsara. Ananias Safira rehefa tonga teo anatsiantso tonga teo antsiny apôstôly dia nangatany sy fotony hoe tena zay hoe marina
dia sananiana hoe eny tompo tena amintsika misy fotoantsika taritina ohatr'izay fa tsy haika matahotra ve hanambara amin'i Jesosy hoe izao no raha tsy vitako. Jesosy ve condamné an'i Maria Magdalena? Jesosy ve condamné an'i Jodasy? Sa izy nanao fanapa-kevitra rehetra samy rehetra tany? Ny fanamarika ve mibaiko any an'asa firy ataovy maiza mandanga tsara lainga masina kely fa tsy manino izany ireo apôstôly ireo fa mipardonné anareo ireo. Fa raha mandika tsara nareo dia anatin'io teny io fa maninona ianao izy mandanga? Fa naninona ny fonao? Jesosy ny teny amin'ity tsy izay miditra hozy izy fa izay mivoaka. Ka ny zavatra hita amin'ny masonao afaka atsiraisinao, zavatra iain'ny sofinao afaka atsiraisinao, fa ny zavatra mivoaka vavanao misy mandray. Raha itsika reto mbola manana teny mandratra, fotoana tahaka an'izao fanamboarana sy fitenenana izany Jesosy amboarina. Rehefa tsy vitanao irery ihany ilay dia eto anatreh'Andriamanitra ilay izy. Izay itsika ilay hoe safidy. Ny safidy. Raha ohatra izany ka i Marta mipady an-tsena mety niady teo izy miravavy. Mety tsy namela mihitsy tanam-piana azy mare. Fa ny fisafidianana ny fiainana dia mitondra anao hanao sitrapon'Andriamanitra. Mitondra anao anatina an'i Jesosy foana ary izany no mampijoro anao. Na misy zavatra mafy aza lanovana. Peu importe ny zavatra atsehanao, ny zavatra atsehanao. Rehefa ianao no mitondra an'izay foana eo amin'i Jesosy, mizara an'izay foana eo amin'ny fanahy masina, manambara an'izany, tsy lasa ianao so intime be ianao so ny fanahy masina. Rehefa misy intimité eo aminao, dia ohatrany tamin'izany teny tamin'i Jesosy hoe izay iverina ny fin de semaine. Ny jeudi amin'i Jesosy mivalokafatra rehetrarehetra hoe ahoa izy e. Fa ngahy tsy zandry eny no mitondra anao aty. Fa ho aiza indray? Maninona dia be rerehana be ohatran'izany? Teny amintsika rafana. Fa ny safidy raisinao rehefa tena avy amin'Andriamanitra io izy miasa ao ambadika io na mafy tahaka ny inona izay lalovanao. Tena androany tena isorako a Jesosy fa tsy ambarako ilay izy fa tena faly loatra. Rehefa ela mivavahana izay zavatra izay fa mihaino Andriamanitra. Tsy manadino Andriamanitra. Tsy manadino Andriamanitra. Fa na ela tahaka ny inona tsy mora na rehetra 40 ans izany any efitra izany. Fa tsy mba olona kirariny ary tsy mba akapany ary tsy mba rovitra ny akanjo. Kny ianao izy mbola vao soldat dia soloina indray izy miandry promotion dia soloina indray iny. Fa misy amina kely dia rehetra mora be dia mividy hafa indray. Izany ve? Ny an'zaraiky Israely 40 ans tsy nanino. Teny amintsika ravana. Rehefa ao anatinao Jesosy na mandany zavatra mafy aiza ianao, misy fiainana manome fiadanana ao anatinao. Izao ny tsara ovy ry havana. Noforon'Andriamanitra isika. Noforon'Andriamanitra zaka sy ianao. Tsy natao amin'ny petatoko akory. Tsy nambambarao fotsiny fahatany akory. Fa misy anti-piscine daholo tsika tsirairay avy ireo. Na rova aza. Rova misy anti-piscine ny piscine rova. No dia mieritreritra anao hoe rova tsisy anti-piscine, misy anti-piscine rova. Tena exemple amintsika Andriamanitra hoe fa maninona tsika tsotrany rova daholo. Nefa jereva ny fifalian'ny rova. Ianao rehefa vao miresaka tsara fatany le fa dia mifaly izy. Tonga dia mitsiko taty voangy tsy marina ve izany. Misy fifaliana ao anatiny na ohatran'izao azy izy. Nefa isika namen'Andriamanitra hoe mifalia mandrakariva. Misy fotoana atao adininao izany mifaly mandrakariva izany. Fa fahasorenana mameno ny semaine anao.
fahasorenana tena teneko ianareo tsara fa nisy fotoana tena Andriamanitra amin'ny tena aza teritra amin'ny vatanao, aza sosotra, aza teritra na sosotra aminy. Fa misy fotoana tena hoe sosotra amin'ny vady koa dia ho ariako ve izy? Tsy ho fanaraka izany amin'ny vady dia ariako ve izy? Izay natao hoe vady, rehefa tsy ho fanaraka amiko dia bon, chacun pour soi, fa Dieu pour eux. Satria tsy mety amiko ny eritseriny dia ho ariako izy. Nefa izany nangataka tamin'i Jesosy. Dia tonga amin'ny fotoana Jesosy le vady menao anahy tena tsy ho fanaraka amin'ny saiko mihitsy fa ianao vavolombelona hitanao daholo rehefa dia manomboka androany dia faranako ny tantarana fa vadi-kapetsy vaovao zany sana tsirava. Tsy zany ny sitrapon'Andriamanitra. Ary tsy zany ny sitrapon'Andriamanitra ho ny zanak'Andriamanitra rehetra. Tsy sitrapon'Andriamanitra zany. Fa ny sitrapon'Andriamanitra dia izao mba ho iray ihany izy. Mba ho iray ihany izy. Ny fiangonana ratsanam-baritsika fa irayntsika eo amin'i Jesosy. Mba irayntsika, maha-iray antsika dia Jesosy. Izay tena nalahelo dia faranako amin'itiny temoiny azo kely na mianakavy kely tena mafy be izy tamin'ny voalohany dia sy izo raisiny kezay hoe tsy araka aminay izy. Dia tena Jesosy ahoana olona zaza tsy mahay manao ny lilona i Jesosy dia ahoana ny ipetrahany irereny. Papa dia fampiresaka teny izay mianaka, fampiresaka izay mivady dia eo moa izany le reny dia malahelo sarotra be izany nisy taty koa ny teny tamiko izaho ianao tsy afaka ohatr'izao zao. Ataka tamin'i Jesosy, Jesosy aoka ny sitraponao no ekenay fa tsy ny sitrapony keza ary tsy ny sitrapony ray aman-dreny fa izay tena tianao dia ho eto amin'izay izy. Rehefa natao izay vavak'izay dia nisy le fiadanana. Ny tonga amin'izay raha fiadanana. Rehefa tonga amin'ny fangatana décision amin'izay hoe na keza aza tena niresahana izy no manao an'ilay moa ilay mijeritrano ireny dia nanao Lyon izy dia nanao Bordeaux izy dia nijerijery dia nasimo Paris kely tao. Aniny tao ihany izany le zavatra. Nasimo Paris tao dia nasiny Lyon tao dia nasiny Bordeaux tao. Nisy Grenoble kely koa izay le fijerevana trano io dia izay ohatra teneniko anazy sao keza izao no tenen'i Jesosy. Izay koa teneniko tamin'ilay vadiko hoe mila manaikitsika ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy mahazo ditenitsika ary tsy mahazo ditena koa ianao keza fa izay tenen'i Jesosy eo izay valiten'i Jesosy eo dia izay zany ho izy. Izay no izy. Nalefa ny dossier, nalefa ny demande an-trano, nahazo bourse izy, nahazo fangatana, fa valy daholo ilay izy. Tonga ny fangatana ilay trano, avaly ilay trano. Tsy nahazo trano izy tany Lyon, tsy nahazo trano tany Grenoble, tsy nahazo trano tany Bordeaux, fa Paris nahazo. Dia ndrasana an'izay ilay Paris avy eo tsy azo koa ilay Paris. Dia hoe tamin'ny mila miaino tsara Jesosy tsika izany. Fa tsy Jesosy afaka mbola miteny amin'izay tiany ataondreo anatin'izay. Tenenao antsika ilay izy ny zanaka sy ny ray aman-dreny natao hifampizara. Ny fiangonana ohatr'izay koa. Ny tokantrano ohatr'izay koa. Raha vao tsisy fifampizarana dia misy ny fitiavan-tena. Tonga ho azy c'est moi le diable. Dia raha vao c'est moi le diable dia lasa misy fifandirana. Ao anatin'ny fiangonana tahaka ny ao an-tokantrano ihany. Raha vao mahay miresaka tsika, misy ny fifampiresahana dia misy ny fifankahazoan-kevitra ampiran'izay. Zavatra voaloresahana mihitsy izany fananarana ataonay tamin'ny zanaka foana hoe tandremo. Fa matoa nasiana ray aman-dreny dia natao consulter, natao anontaniana.
natao anampy fa tsy dictateur akory. Te hampatsara antsika ravana fa ohatr'izay kotsika raisian'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra izay ataontsika manana intimité amin'ny fanahy masina foana. Ny fanananao intimité amin'ny fanahy masina no azahoanao izay tia tarika tian'ny fanahy masinao atao. Fa tsy anao tanana safiritsika, tsy anao ohatry ny toetrany Jodasy, tsy anao ohatry ny toetrany iza koa mbola fantatsika ty baiboly eo, anao ohatry ny toetrany iza moa nanarany mpanjaka anankiray Saul. Andriamanitra mila maka safidy tsika, dia maka safidy tsara mitondra ny tenantsika momba antsika rehetrarehetra eo amin'ny fanahy masina foana isan'andro isan'andro. Kaza-bareraka izany. Raha tsy mivaly androany dia ho eto indray rapitso. Tsy mivaly rapitso aza reraka. Anontany foana Jesosy. Anontany Jesosy ahoana ihany ty. Maranako anazy dia izao Jesosy mpamerina amin'ny laoniny rehefa mijoro tsara tsika misafidy azy dia mandamina ny zavatra rehetra izy. Rehefa Jesosy mpandamina, Jesosy fitiavana, Jesosy mpamerina amin'ny rava, mpamerina an'izay rava, mpanagana izy. Manana fahalinana ihany teny fiainana. Mividiana teny fiainana, mividiana foana teny mpony anao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Tsara, tena tsara natao hoe mahomby. Tsisy maratry an'izany hoe tafita ianao. Tsisy maratra manana diplôma be, tsisy maratra manana zavatra rehetrarehetra. Fa raha tsisy fiainanao dia zava-pony izany rehetrarehetra. Raha vao tsisy Jesosy eo dia potika sy rava fotsiny izany rehetrarehetra. Potika sy rava fotsiny izany rehetrarehetra. Amaranako anazy dia izao hoe tany teny tamin'ny vakoka tamin'ny hoe izany hoe tokony izy tokony miasa, tokony miditra amin'ny fito ka hatramin'ny 5:00 fa za tokony miditra tamin'ny maraina amin'ny fito ka hatramin'ny 5:00 lavo izany. Koty adiny firy izao, tsy resaka vola ilay izy fa fotoananao anatin'izay rehetrarehetra izay. Satria izay no tenen'ny lehibe anao. Fa za tena nidongy tamin'i Jesosy ka soa ny fon'i Jesosy. Fa ny lehibeako mandiby anahy, ny lehibeako mandiby anahy amin'izao miteny izao. Izy no nandray any troko manoka tamin'ny fito ka hatramin'ny 5:00 nefa izy tokony manana anao tokony andeha hiasa tany Italia. Izy no teny hoe tsisy makano rehefa izany no rampilasiana rehetra dia lamina rehetrarehetra. Tonga eto andro mba azonao hoe izany Jesosy miasa izao. Lehibe anao no rampilase anao fa tsy hoe mangalanao koleginao dia teneny izy raha mety. Fa tonga dia lehibe no miteny za no rampilase anazy tapitra amin'ny resaka tsisy resaka lava be. Izay Jesosy. Tena amintsika ary te hamerina an'ity hoe raha zany eto ny olona vao miasa izany tsy manana izany droit de congé firy semaine firy jour mandeha repos impira izay nandeha nakaty afaka mivoaka mandriterinandro fa teny amintsika rehefa Jesosy no miasa mahay mandamina zavatra rehetrarehetra izy ka te hampatsiaro anao ninona mitontoana amin'ny fiainanao miverena aloha amin'ny Jesosy. Izy no mandamina izany. Aza mandeha amin'ny herin'ny tena izany fa reraka ianao reraka ianao anao tahaka anao izay abandonne. Anao Jesosy niasa. Izay ny rehetra ilay Matteo 28. Inona ianao anatinao? Hoeto amin'ny Jesosy. Hoeto amin'ny Jesosy. Fa aza hoentinao ilay izy. Hadomena an'i Jesosy ihany. Dia inona ny dikany? Dombona pilote. Tsisy an'izany ny tômôbilina. Ropilanina raha mbola misy tena teo pilote. Fa misy ny copilote. Ny rally koa misy an'izany.
Fanaray ny tena mitondra. Fanaray manampotsiny. Atao sao totaniny. Troisième, quatrième, 80, 110. Fa tsy mitondra izy fa mibaiko fotsiny ohatr'izay ny atao. Fanaray ny tena manao ny ataony eo. Ka Jesosy le manao ohatr'izao. Fa ianao manipy fotsiny. Dia alao entin'ilay izy. Aza entina intsony. Dia aza fiditsoina ny manomboka androany dia alao ny toetrany an'Ananias Safira. Aza tia langalanga intsony. Amin'ny zavatra rehetrarehetra mihitsy izany. Fa mahafaty izany. Amin'ny zavatra rehetrarehetra mihitsy. Fa mahafaty. Ny anazy tonga dia maty fa ny fiainana koa fahafatesana ny langa. Misafidiana ny fiainana dia hiadana ianao. Amen. Dikan'izany misafidiana ny Jesosy dia hiadana ianao. Misafidiana anao ny Jesosy mahatonga anao manam-piadanana na tsy misy ninona zao. Za mafy eneretra izany sarana tamin'ireo firy volana izany. Izay tena ka zareo hoe kivy be zalahy. Tu manges quoi pâte? Tu manges quoi pâte? Tu manges quoi sandwich? Kivy! Mais tu fais quoi là? Tu manges que soit pâte atoandro, pâte maraina, pâte hariva. Eo dia taminazy rehefa toky ianao dia mampisakafo tsara amin'izay za. Zao aloha za mbola mihinana paty satria izay nivitako fa reraka. Tsy somarita tsilonako. Azonareo izy marita hoa manomboka androany fa za koa nefa tsy midika dia anao tsy afaka tsola ve anao marita kosa. Sady marita comme Marie, izy koa sady marita amin'ny Marie. Samy ilaina izy roa vavy. Ny zavatra rehetra amin'Andriamanitra miara-miasa mahasoa foana. Fa ny tena tsara indrindra maiza misafidy fiainana foana. Maiza misafidy tonga foana eo amin'ny Jesosy. Aza mijery lera zany. Fa na ao amin'ny toilette ianao, manasa vilia ianao, anaty métro ianao, naiza misy ianao dia Jesosy miaraka aminao eo foana. Amen. Tainy Jesosy tsika ty. Vavaka tsika. Raha amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka anao indrindra izahay. Misaotra Jesosy satria fantatsay fa ianao ny asa ao anatin'izany. Ianao no hamango ny fony tsirairay avy hanala izay tsy avy aminao ao anatin'ny saina sy ny fo sy ny fanahy. Fa manomboka androany Jesosy dia oka tena mifehinao anao izay. Mifehinao anao izay fa ny masina ary resaka aminao foana amin'ny fotoana rehetra. Fa tsy hijery fotoana manokana izay. Fa amin'ny fotoana rehetra mihitsy izay Jesosy dia hiresaka aminao foana. Tahaka an'izay mampandeha SMS amin'ny vady na amin'ny namana. Na miresaka amin'ny havana izay na amin'ny namana adiny ray, adiny roa, adiny telo. Fa rehefa miresaka aminao izay 5 minitra, 10 minitra. Fa na zany ara Jesosy atao 10 minitra ao anatin'ny adiny ray isan'andro. Atao ohatr'izany ny fomba hiresahany aminao manomboka androany. Misaotra fa ny masina mankasitraka indrindra dia ho anao midera sy ny andra. Amen. Tainy Jesosy tompoko. Taontsika tiaka ho an-ten'Andriamanitra. Tiaka tsika ho an-ten'Andriamanitra. Tiaka tsika ho an-ten'Andriamanitra. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever tous dans la présence de Dieu? Il était dit tout à l'heure dans la parole de Dieu que celui qui a le cœur pur verra Dieu. Amen. Par le sang de Jésus, par le sacrifice de Jésus et le sang qui est versé, nos cœurs sont purs aujourd'hui. Nos cœurs sont purifiés aujourd'hui. Et entrant dans cet amour inconditionnel, dans cet amour incomparable. Et j'invite les responsables à partager la Sainte Seine. Je te prie et tu entends ma voix.
j'ai besoin que tu traces un nouveau chemin. Ton besoin que tu sois mon puissant soutien, car tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, oui, tu me relèves de la poussière dans le désert. Oui, tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père et tu restes Dieu dans mon misère. Saint-Esprit, je me tiens devant toi. À l'abri dans le creux de tes bras. J'ai besoin de ton feu qui me purifie. Ton besoin de ta vie. Alors je m'écris tous ensemble. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Rien ne me séparera de ton amour. Alpha, Oméga, tu régneras toujours. Rien ne me séparera de ton amour. Alpha, Oméga, tu régneras toujours. Alléluia. Psaume 6,48. Psaume 6,48. Susan po siya ng gift ko natin. Ito na nakikita. So, tinansya ko ba na idea, no?
ny zavatra tsara rehetra nataonao anay tomona fitsabiana. Dao ka ny fonay Jesosy ho tena fova vela heloka. Oakisa tena hoe madio ary manaiky zao ho diovina koa ninina mety mbola atao anatinay tsiray avy amin'ity androan'ity. Raha anao raha tsy aro zay ny zavatra vitanao teo ambona fijaliana dia manaiky zay fa ianao mbola madio zao anay. Dia misaotra Jesosy, misaotra Jesosy fa ianao ny fiainanao anay. Amen. Jean 6:48, je suis le pain de vie. Le pain qui donne la vie, c'est moi. Jesosy miresaka amin'ny vie éternelle eto. Izy no miteny fa izy ilay mofo, izy ilay mamy, izy ilay latsaka avy amin'ny lanitra. Aza raisinao ity hoe zavatra boribory kely ity ve? Fa raiso amin'ny tontolo ara-panahy izy manomboka zao. Ty ampatsara antsika an'izany hoe manofo ty mofo ty. Jesosy no niteny an'izany hoe zao no ataovy fahatsiarovana anao. Ka ny fihinananao an'ity mofo ty, ny fandraisanao an'ity mofo ty dia ny ahatsiarovanao ny zavatra vitan'i Jesosy ho anao rehetra teo ambony fijaliana ary mitondranao mafy indrindra noho ny fitiavana anao. Zay mahatonga Jesosy miteny hoe zao ilay mamy. Je suis le pain hoy izy. Je suis le pain de vie. Amen. Ndao raiso, raiso. Jereo tsara fa Jesosy dia nibrisena. Ataoko tsika anao an'izay tsy fomba le izy fa no mifanekentsika ny zavatra vitan'i Jesosy hoe mafy ny toloha dia ho zaratsika roty mofo ty. Mba hatsiarovantsika tsara an'izany hoe mitoritorina tahaka an'izany Jesosy no ny fitiavana ianao. Raiso hoano dia sao Jesosy ao anatin'izay. Rehefa vitan'i Jesosy zany dia nandry mofo izy tena raiso ny kapoaka. Dia zao no teny ao amin'ny Luc 22:19. Luc 22, verset 20. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Pour la coupe, ceci est la coupe de la nouvelle alliance conclue par mon sang qui va être versé pour vous. Malatraka Jesosy miray. Misaotra Jesosy. Fotsiny amin'ny rano latraka ao anay. Fanafahana anay, fanavotana anay, fanasitranana anay, fanadiovana ao anay. Androany Jesosy. Ninina mety zavatra naloto ny sainay sy ny fonay, ny fieritseretanay. Talohan'ity zao fotoana isotroanay kapoaka ity. Izay mariky nouvelle alliance ao ianao. Dia mino izay fa voadio zay. Voadio zay. Raiso ka sotroy amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra Jesosy. Ninina aretana. Tsy nareton'ny nofo ihany fa nareton'ny saina koa. Nareton'ny fo. Naretom-panahy. Ninina zavatra vokatry ny aretana rehetra avy aminao dia misaotra fa madio zay. Mavela heloka zay. Sitrany zay. Afaka zay. Tena iray aminao zay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
On va passer aux offrandes. J'invite le responsable à faire passer le panier. Rien ne me séparera de ton amour. Alpha, Oméga, tu régneras toujours. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'il y a des annonces aujourd'hui? Alléluia. Pasteur? Non? Pas d'annonce? Ok. Amen. On va terminer par ce chant. Est-ce qu'il y a des annonces? Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Pasteur? Amen. On va terminer par ce chant. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Amen. Amen. Alléluia. On peut se lever ensemble. On va refaire ce chant. Amen. Amen. Qui est prêt encore à louer Dieu? Alléluia. Nous sommes émerveillés par sa présence. Nous sommes fascinés par sa présence. Alléluia. Amen. Qui est prêt encore à louer Dieu? Alléluia. Nous sommes émerveillés par sa présence. On peut juste taper les mains comme ça. Hey. Amen. Qui est prêt encore à louer Dieu? Alléluia. Nous sommes émerveillés par sa présence. On peut juste taper les mains comme ça. Hey. Merveillé en ta présence, rien ne t'est impossible. Merveillé en ta présence, merveillé en ta présence, rien ne t'est impossible. Ta jambe me remplit d'espérance. Merveillé, merveillé en ta présence, ta jambe rien ne t'est impossible. Impossible, merveilleux, je suis émerveillé, merveillé en ta présence. La joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi, sur toute la terre. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi,
tous ensemble. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Mais alors tout là, tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. 1, 2, 3, mais alors tout là, hey, alléluia. Est-ce qu'on peut juste taper les mains? Hey. Encore. Hey. Danse. Émerveillé en ta présence. Rien ne t'est impossible. Émerveillé. Je suis émerveillé. Rien ne t'est impossible. Ta joie me remplit. Je suis émerveillé. Il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Alléluia, tous ensemble. Alléluia, alléluia, hey. Alléluia, alléluia, hey. Alléluia, alléluia, hey. Puissant est ton nom. Alléluia, 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 alléluia. Oui, je vous entends pas, hey. Alléluia, hey. Alléluia, 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 alléluia. Je vous entends pas, hey. Alléluia, 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 alléluia. tous ensemble. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Puissant est ton nom. 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 Glorieux est ton nom. Glorieux est ton nom. Glorieux est ton nom. Glorieux est ton nom. Jésus est ton nom. Jésus est ton nom. Jésus est ton nom. Jésus est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Cette semaine nous croyons que tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est. Dans ma vie je crois que tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est. Dans ma famille je crois que tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Oui, puissant est ton nom. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Amen. Alléluia. Alléluia. Ang pamangkat Alléluia. ni
olona pasteur azafady olona pasteur azafady araky ny efa nivolazan'ny pasteur izy teo hoe tsy hoe faran'ny fifakahitana ozy izy ny androany volazan'ny pasteur izy teo hoe dia fifakahitana ozy izy ndreto zay solotenan'ny pasteur solotenan'ny fiangonana marina fa andenareo pasteur solotenan'ny fiangonana fa fantatra nefa fa io foana ihany koa rehefa tonga eto nareo dia tonga soa fa mino koa zay fa rehefa tonga any am'izay misy anareo any dia io foana ihany koa vao tonga soa koa rehefa tonga eto nareo dia tonga soa fa mino koa zay fa rehefa tonga any am'izay misy anareo any dia io foana ihany koa tsy tonga soa koa rehefa tonga eto nareo dia tonga soa raha nandre an'izany hoe andehanareo dia efa rena efa ela ihany no fa andehanareo isaoran'i Jesosy ny fantanteran'izany aloha raha nandre an'izany hoe andehanareo dia efa rena efa ela ihany no fa andehanareo isaorana be dia be an'izany koa ny fantanteran'izany faharetanareo faharetanareo fiangonana dia efa rena efa ela ihany no fa andehanareo isaorana be dia zavatra rehetra izay vitanareo faharetanareo tsy vitanay tsy misaotra misaotran'i Jesosy aloha zay voalohany fa sanatra hoe manindrarindra olona zay fa zavatra rehetra izay vitanareo nefa ny fisaorana koa dia akasitrahana zay voalohany fa sanatra hoe zavatra izay nataonareo nefa ny fisaorana koa dia akasitrahana misaotra indrindra fa ohatrana manokana moa zany hoe mbola tsy teto amin'ny asa fanolorana dia efa teo nareo fa raha ny zavatra hita fa ohatrana manokana moa zany hoe mbola tsy teto amin'ny asa sy nitsapako tamin'ny natongavako tao tamin'ny asa fanompony ty fa raha ny zavatra hita fa voalohany aloha araka ny tena pasteur izy teo hoe ny fitiavana dia tena tsapanay tokoa izany fitiavana naseho anareo menakavy kely zany teto anivon'ny fiangonana tena isaoranay Andriamanitra fanananay anareo dia hitanay ihany koa ny tena isaoranay fanompona izay nataonareo isaoranay anareo zany dia hitanay ihany koa ny misy fotoany fanompona ny pasteur hoe isaoranay anareo zany tena marina tokoa fa ohatrany hoe misy fotoana raha jerena dia ohatrany sady manao mari manao marta manao pasteur manao petera manao andrehetrarehetra fa ohatrany hoe raha miteny an'izany aiko raha jerena dia ohatrany sady manao marta hoe mitsara manao andrehetrarehetra fa mariky ny raha miteny an'izany aiko raha jerena dia ohatrany sady mariky ny fijoroanareo zany misaotra fa tena nanaiky nareo nijoro tamin'ny ary nisy fotoana tena banga tokoa ny tsy ampolona fiangonana mariky ny fijoroanareo zany tamin'ny lafiny teknika lafiny maro be dia be ary nisy fotoana tena nijoro nareo tsy ampolona fiangonana misaotra ny tamin'ny lafiny teknika fideliteanareo amin'i Jesosy dia misaotra ihany koa ny fideliteanareo amin'ny asany misaotra ny misaotra amin'ny fitiavana be dia be fa betsaka koa izay témoignage efa rena izay sy fahatsapana amin'ny fitiavana misy miteny hoe iny pasteur izy pasteur ijiny sy mandray anay dia iny pasteur ijiny nahatonga anay verina fa tena voakasiky ny fandraisana izay sy ny fitiavana dia misaotra betsaka amin'ny fandraisana izay zavatra maro be izay nataonareo dia misaotra betsaka ihany koa fa tsy hoe pasteur Rija fotsiny sy pasteur Lanjy
fa misaotra betsaka fa ny ankoranareo nareo mila kavikely mihitsy no tonga nanoko anay tonga nanoko fiangonana fa misaotra betsaka fa ny ankoranareo nareo mila kavikely mihitsy tonga nanoko mety mahatsiaro banga tokoa zay rehefa lasa tonga nanoko